Angie Bettelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Hirosona hony filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny fandaminana ahafahan'ireo malagasy monina ao Frantsa handray anjara amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 roa mafisiny ihany koa fa voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanasana azy ho vahiny manan-kaja nandritra ny fihaonana lehibe no karakarain'ny MEDEF. No tanterana tao Antsirana ny fikonan-doham-paritry ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM. Isan'ny lahadinika tamin'izany ny fitsipika anatiny fehiny antoko. Eo ihany koa ny famitrahana ny vaovao hitondra ny faritra Diana. Tonga nanatrika izany ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsana ny tanàna. Manodidina ny 150 isan-jaton'ny zaza any amin'ny faritra Androy no miroso amin'ny fanambeadina mialohan'ny fahavalambin'ny taonany raha ny antotanisa nomeny teo anivon'ny UNICEF. Antony izany ny fahasahiran'ireo ray aman-dreny eo ihany koa ny fisiany fomba mampanao amin'ity faritra ity mikasika ny famandriany ny zazankibo fofombady na ny valifofo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ahina hisy asa fampirorohona ataon'ny Eta Islamika indray ny Kaboul atao anatin'ny 24 ora manaraka. Nanetra ny rehetra omelo Etats-Unis manoloana izany indrindra ho an'ireo olona ao anatin'ny serana mpiara-miridina sy ny manodidina azy. Ny andindin'ireo avetranary afaka segondra vitsy. Falitafona aminao ndray tompoko lasy tompoko vavya eto anivony fampalalamba avao ny Cool TV ka anatirana ny mbola tsara tompoko lafinaritra tompoko vavy. Anomboantsika ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ity lahady hariva ity dia mahakasika ny pejy politika irosoana ho ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny fandaminana ahafahan'ireo malagasy monina ao Frantsa handray anjara amin'ny fifidianana ny taona 2024 roa mafisiny ihany koa fa voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanasana azy ho vahiny manan-kaja nandritra ny fihaonana lehibe no karakarain'ny MEDEF. Gaëtan Andriatsilavo no mitatitra ny mahakasika izay. Taorin'ny fihaonany tamin'ny filoha frantsay nitsidika ny varotra fampiratiana ireo vokatra vita malagasy izay tanterahany ao amin'ny masoivon'ny Madagasikara ao Paris ny filoham-pirenena. Nihaona sy nitafa tamin'ireo malagasy ampelezana ao Frantsa tao amin'ny masoivon'ny Madagasikara ao Paris ihany koa izy omaly. Nambaran'ny filoham-pirenena fa iroso ihany koa ny fandaminana ahafahan'ireo malagasy monina ao Frantsa handray anjara amin'ny fifidianana ny taona 2024. No mafisy ny favoninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanasana azy ho vahiny manan-kaja nandritra ny fihaonana lehibe no karakarain'ny MEDEF ireny ary tsy kely soroka ny fitondram-panjakana izay tarihiny hitondra avo ny anaran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. No zaraina tamin'ireo mpiray tanindrazana ireo ihany koa ireo tetikasa lehibe apetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara ka isan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana, ny fahasalamana, ny tetikasa miami sy ny fampandrosoana ny faritra any atsimon'ny nosy. Ny saotra ireto mpiray tanindrazana tonga marobe naneho firaisan-kina nandritra izao fihaonana izao ny filoham-pirenena. Tsy aivona, tonga nanatrika ity fihaonam-ben'ny malagasy ampelezana tao Frantsa ity avokoa ireo malagasy avy any amin'ny lafivalon'ny Frantsa. Teo ihany koa ireo malagasy avy amin'ny firenena Eoropeanina hafa toa ny Belzika sy Italia. Ho an'ny pejy politika izay hatrany fa eto Madagasikara no tanterahana tao Antsirana ny fikonan-doham-paritry ny antoko malagasy miara-miainga isan'ny lahadinika ny tamin'izany ny fitsipika anatiny mifehy antoko fa eo ihany koa ny fametrahana ny vaovao hitondra indray ny faritra Diana. Tonga nanatrika izany ireo mpikambana ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna avy amin'ny antoko. Nambinina Ravelarson no mitondra antsika ny fanadidina makasika izany. Tebaka telo lehibe no navohitra nandritra ny fikonan-doham-paritry ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga teto Antsiranana. Isan'izany ny fametrahana ny vaovao sy ny fanatsarana ny fiainan'ny antoko ary ny fampafantarana ny fisin'ny antoko atao anatin'ny faritra Diana. Isaky ny 5 taona lalàna mifehy zany ka rehefa anao congrès national izay tsy maintsy misy ny assise régionale fangalana ny hevitra ny amin'ny faritra. Dia anjaran'ny faritra Diana zany ho an'ny antoko malagasy miara-miainga no nanao ny assise régionale natao teto Androany. Izany hoe antoko manaraka lalàna ny antoko
dia nametraka zay an'le hoe tsy maintsy anatao ny assise régional izay. Inona avy moa ny tanjona? Ny tena tanjona ny amin'ny assise régional dia ny fandinihana ny fiainan'ny atoko. Manahoana ny atoko amin'izao fotoana zao? Manahoana inona ny tokony mbola ho ataon'ny atoko amin'ny mahatoko politika azy, mahatoko politika velona azy, dia ny fijerenany hoe inona no mahasoan'ny atoko, inona ny tokony ho ataon'ny atoko, aiza daholo misy ny MMM ohatra aty amin'ny faritra diana. Aorianan'izao fikianan-doha-paritry ny antoko malagasy miara-miainga izao, miroso amin'ny fanatsarana bebe koa ny antoko. Mazava be zay dia tokony any fanamafisana indray ny fisiny zany atoko malagasy miara-miainga izany aty amin'ny faritra diana. Izay moa zany ny ataoko hoe isan'ny anankiray lehibe amin'ny mahatoko. Velona ny atoko dia mivelona miaina, dia rehefa miaina dia tsy maintsy mijery an'izay le hoe ahoana ny fomba amelomana bebe kokoa izay atoko malagasy miara-miainga izay. Nofaranina tamin'ny fizarana mofomamy ity fikianan-doha-paritra ity, tsara ho marina nefa fa ny faritra telo eto Madagasikara nefa vitany malagasy miara-miainga na ny MMM ny fikianan-doha dia ny faritra Boeny, Amoronmany ary ny teto Atsiranana. Fa any amin'ny faritra loatra mangoro indray kosa mitoy ny fitrandrahana vatosoa antsokosoko ao andilana varatra aniny amin'izao fotoana izao manoloana io miatso ny fitondram-panjakana ijerakaiky ity raha ity sy andray fanapahan-kevitra ireo mpitrandraka io nasainy no mitondrantsika ny andinidinizay. Tsy mbola miravina ny olana makasika ny beril ao andilana varatra amparafaravolo amin'izao. Raha nandray ny fanapahan-kevitra fa ampikatona tanteraka izany ny fitondram-panjakana, tsy izay ny zava-misy any an-toerana ankehitriny hoy ny solotenan'ireo mpitrandraka. Tonga dia izay olona rehetrarehetra ao dia tonga dia manangana an'ity groupement ity fa ny règle de jeu fotsiny tokony atao hoe zao ny lalàna hoe tiany amin'ny fanjakana, tiany amin'ny district, tiany amin'ny région. Dia vita io na tonga dia hoe oka aloha to samy tsisy mitrandraka fa misy mitrandraka eo ka tsy mety zay zavatra zay fa apetroany regla mazava dia alohan'ny olona anao an'izay zavatra zay fa sy hoe ampidirina kely dia mody alefa eo le olona dia rehefa akaiky voaka dia apoka ny grenady dia ny lehibe ny mako zany ny zavatra misy tao andilana ka tsy mety zany zavatra zany. Tsy ivona vatosoa beril avy any andilana varatra milanja 720 faingo 420 kilao no saron'ny polisy ny Arenakibony tany na ny polisy de mina teto Andrenivohitra izay tena ampelantanana mpividy vato tsy ara-dalàna. Tsy nisy ny antota taratasy fanamarinana na fitazomana ireto vato ireto rehefa nantanteraka fisavana ny tompon'andraikitra. Teratany vahiny misy savalo no voasambotra niaraka tamin'izany. Tokony andray fanapahan-kevitra entitra ny fanjakana ary jerakaiky ity toeram-pitrandrahana ity no ny fisian'ny kolokolo sy ny gaboraraka amin'ny endriny maro samihafa misy any an-toerana. Ankoatrio, mitombo hatrany ny mpitrandraka tsy ara-dalàna tonga any an-toerana raha ny fanazavana na teratany malagasy izany na vahiny. Rehefa avy any amin'ny faritra loatra mangoro isika dia hiampita vetivety any amin'ny faritra Boeny any amin'ny distrikany Mitsunjo no marimarina kokoa. Manao antsova amin'ny fitondram-panjakana ny solavim-bahoaka ny distrikany Mitsunjo manoloana ny tsy fananan'asa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ireto faran'izay mitaky ihany koa ny tena isian'ny asa mavantana mipaka amin'ny vahoaka ataon'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta. Michel Aranakojaona no mitondrantsika mahakasika izany. Taorian'ny fanendren'ireo minisitra vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ny fitohizan'ireo tetika samy paika mivantana eny amin'ny mponina no ahiny ireo solomavim-bahoaka tokony toy hoy izy ireo ny fiaraha-miasa sy ny fanatanterahana marina ireo tetikasa na mpanantenaina ny vahoaka. Ny solomavim-bahoaka dia tena miandrandra fatratra an'ireo ministra vaovao ireo zany zahay satria raha efa nisy ireo tetikasa maro izay efa mifampiresana tamin'ireo ministra izay tsy tafaverina amin'ny toerana zany dia antenainay solomavim-bahoaka fa hitohy ny fifandraisana amin'ireo ministra ireo ary hitohy ihany koa ireo tetikasa efa mifampiresana tamin'ireo ministra izay tsy tafaverina. Izay ny tena important ho anay vahoaka zany amin'ny mahasolomavim-bahoaka ny tenako hoe fifampitohizana ny fahefana zay. Tsy tokony hisy horaraka zany ny zavatra efa nataony teo aloha ary ho tsaratsara nataony teo aloha zany
ny ho ataony amin'izao fotoana zao. Raha sy ivina 570 isanjaton'ny mponina ao Anamaiky distrikany Mitsinjo faritra Boeny no tanora 12 taona hatramin'ny 530 taona. Raha ny antontanisa 70 hatramin'ny 20 isanjaton'ny mponina no tsy anasa. Tsy mahenika ny fitadiavana asa ny tolotr'asa izay omeny orinasa Complan izay ihany orinasa mamelona mponina ny antoerana raha ny fanazavany solombavam-bahoaka. Antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Ilaina dia ilaina ny fanampiana ny fotodrafitrasa mikasika ny fananganana orinasa any amin'ny distrika Mitsinjo. Tany mamokatra ny any. Raha tsy laza fotsiny zao ny katsaka, ny vary sy ny sisa. Ny ankamaroan'ny olona nefa dia miantehitra tanteraka amin'ny orinasa. I orinasa Sirama io zany. Ka izay zany no isany hoe anovanay antsoavo. Anaovana antsoavo ho anareo mpitondra, ho anareo izay ao amin'ny ministera amin'izao fotoana zao hoe jirevo ny orinasa ao Namakia. Nataontsika hoe betsaka ny tombotsoa efa azo fa mbola ilainay zany ny ampitombona ny capacité d'embauche zay amin'ny orinasa mba hisiara ireo tanora zany mba hisehatra amin'ny resaka asa. Ankoatrany hoe hisehatra amin'ny resaka fandraharana. Zay zavatra zany tena takinay ato anatin'ny distrika Mitsinjo. Hatreto manantena ny paikan'ireo asa ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny vahoaka marina ny rehetra. Ho an'ny pejy fahasalamana ny enatra amin'ny 70 isanjato raha oharina ny taona 2024 ny Ray aman-dreny mitondra zaza tsy salama eo anivon'ny CHU Anosiala. Isan'ny mampihoatra azy ireo ny nandraisan'ny hôpitaly ny marary ny Covid-19 nandritra ny fotoana nampirongatra iny valinaretana iny na izany tsy zany. Maro ny mitondra ny zanany eny antoerany indrindra fa ny eo anivon'ny centre de soins intensifs. Fanadidina. Raha tafiakatra 70 isam-bolana ny zazalatsaky ny 12 taona no tsaboina teny anivon'ny CHU Anosiala hatrizay, manodidina ny 20 izany ankehitriny araka ny tatitry ny sapandraharaha mandray antanana ny fitsaboana azy ireo. Isan'ny mampiahotra ny Ray aman-dreny ny nandraisan'ny hôpitaly ny mararin'ny Covid-19 nandritra ny fotoana nampirongatra ny valanaretina. Fahafantaran'ny olona an'ity Anosiala ty dia hoe coronavirus ny tsaboina ao. Dia eo koa moa ny tahotra hoe mbola misy coronavirus ao izahay tsy handeha ho any. Izay zany tena antony ray tena hoe tsy dia iverenan'ny olona ty hany ka misy olona raha tia manodidina ty efa tonga any amin'ny hôpital des enfants tsara lalàna ohatra izy dia efa tsisy toerana tsony any izay izy vao averina makaty hoe tsy misy coronavirus ao amin'ny pédiatrie fa efa mitokana zany coronavirus zany efa misy toerana natokana ho azy dia ny fitandremana natao be dia be rehefa aty amin'ny hôpitaly satria aiza ny hôpitaly eto Antananarivo efa samy mandray coronavirus aby. Na izany na tsy izany, ny vampitoana mangatsika mampiombo ny aretina bronchiolite no mahabetsaka ny zaza miditra ny CHU Anosiala. Saika ny zazalatsaky ny 420 volana ny ankamarony, eo ihany koa ny teraka tsy ampilanja na tratry ny mikroba na izany tany amboka na teny anivon'ny hôpitaly. Ao anatin'ny 2 volana trany, tafiakatra 20 ny zaza mena vava miditra amin'ity centre de soins intensifs ity. Miditra ato amin'ity unité de soins intensifs néonatal ty anarana aloha io fa raha mijery fitaovana fotsiny tsika dia couveuse irery aloha ny anananay hatramin'izao. Ny hitantsika eto manana couveuse efatra izahay io zany ny zakanay farany betsaka. Misy fotoana rehefa tena hoe indraindray kambana miara-miditra dia efa tsy maraka ny couveuse dia atambatra anay ao anaty couveuse anankiray ilay kambana. Amin'izao fotoana izao somary raha hitantsika hoe 2 rery marary ato izao izay marary efa mihoatra ny 2 volana ireo izao ny tato. Fa raha atambatra amin'ilay hoe néonatologie générale ilay izy zany ny total fandrinanay zany amin'izao 13 miaraka amin'ny couveuse. Ankoatran'ny tsy fampianaram-pitaovana, indrindra ny ilaina amin'ny réanimation pédiatrique, tsy tena manana ny manampaizana momba izay ihany koa ny CHU Anosiala. Telo ihany koa ny manampaizana momba ny fitsaboana ny zaza eny an-toerana, ankoatran'ny mpitsabo mpanampy. Toy izay voaram-pahasalamana izay fa mahakasika indray ny fivoaran'ny valanaretana Covid-19 eto Madagasikara, fantatra fa olona iray indray no lavon'ny valanaretana Covid-19 ary telo ny tranga vaovao marina tratrany izany tsy mikaretina izany ho any andro ny omaly fa 20 ny volana aogostra araka ny tatitra avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miisa 527 ireo fitiliana no tanterahana nandritra izany. Ny ampiefatra kosa ireo sitrandra soamantsara tao anatin'ny 420 ora. Ny total 6 hatreto ireo marary manana fahasarotina ny forme grave manerina ny Madagasikara.
Anay anaraka reto dokam-barotra reto sika dia aveo iverina ao anatin'ny etapany faharoa eto anivy ny fampahalalam-baovao. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Fenofalina ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Tapany faharoa eto anivy ny fampahalalam-baovao ho any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny isika isanaretsika izany tapany faharoa izany. Fantatra fa manodidina ny 1.5 isanjaton'ny zaza any amin'ny faritra Andro no miroso amin'ny fanambadiana mialohan'ny faha-20 taonany raha ny antotanisa nomeniny teo anivy ny UNICEF. Antony izany ny fahasahiranana ny ray aman-dreny fa eo ihany koa ny fisian'ny fomba amampanao any amin'iny faritra iny mikasika ny famandrina ny zaza ankibo na fofombady na ilaina antsona hoe valifofo. Abraham Randriamana no mitondra antsika ny andinindininy izay. Endrika na herisetra mianjady amin'ny ankizy mahazo vanany amin'ny faritra Andro iny fanambadiana azy ireo mialohan'ny faha-20 taonany. Maro ireo antony mahatonga izany raha nambaran'ny solontenan'ny mponina toy ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny ka mandefa ny zanany manambady mialohan'ny faha-20 taonany. Indrindra ihany koa ny fisian'ny fomba mampanao valifofo na ny famandriana ny zaza ao am-bohoka ho fofombady any amin'ity faritra ity. Ny aty aminay zany dia misy izay dia ny anarany dia fofo mety hitovizantsika zany fofombady. Mbola kely ny zaza any amin'ny 5 taona na any amin'ny 4 taona na any ankibondrany mbola torotoronina azy dia efa misy olona milaza fa vadiko ny zanakao vavy. Izay no mahatonga hanambady tsara-potoana ny zaza omby ny takalony fa izay vadiny ny zanakay. Ka izahay ray aman-dreny koa teo mpanan-karena amin'io marina azy fa na dia izahay aza mamorose ny zanakay mandeha tsy fidiny izy hanambady noho io harena sy fananana. Raha ny antotanisa avy amin'ny UNICEF, manodidina ny 1.5 isanjaton'ny zazany amin'ny faritra Andro no manambady mialohan'ny faha-20 taonany. Vokatra izany tsy afaka misitraka anjony feno ireo ankizy, isan'izany tsy fahafahana mianatra. Ho an'ny ao amin'ny fokotanin'ny Anjamalangy, kaominina ambany Sarika distrika Nambovolombe Androy, vahaolana noraisan'ny tompon'andraikitra sy ny mponina ny fametrahana ny dinam-piarahamonina amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny titika. Natao izany ho fisorohana ny fanambadian'ny zaza tsy ampy taona. Tafiditra ao anatin'ny dina izany fa raha misy olona ka mamandipandrika ny zanako, mamandipandrika ny zanakay mianatra dia tafiditra ao anatin'izany dia omelohina izy hiafara aza manomboka amin'ny sazy ka hiafara any amin'ny fanamelohana. Ny fokotany mampihatra ny sazy manomboka eo amin'ny fianakaviana izay miakatra amin'izay akarany izay no mampihatra ny sazy. Fa ny zavatra izay homenanay ho fanampin'izao dia ny lakilasy izay apetraka eto Anjamalangy.
Misy ny fepetra raisina ho an'ireo minitsy manaraka ny dinam-piarahamonina ny fanaovana raha ny fanazavana. Dovina vola mitety na 3 alina ariary ho an'izay tsy mampianatra ny zanany na minia mampiala azy eny an-tsekoly. Omby ray ho an'ny ray aman-dreny mampanambady aloha loatra ny zanany. Miantoka sy mikarakara ilay renin-jaza bevoka na ny ray aman-dreny raha mbola tsy mahaleo tena raha lehilahy. Ary mampiverina azy mianatra any an-tsekoly rehefa afaka mamela irery ny zanany amin'ny mpiambina azy ilay reny. Tsy aivina, misy fito ankehitriny ireo fokontany ao anatin'ny distrika 4 mandrafitra ny faritra Androny nametraka ny dinam-piarahamonina ho fanomezan-danja sy ho fiarovana ny zon'ny ankizy any amin'ity faritra ity. Fa ho an'ny pejiny fampianarana ndray kosa mbola maro ireo mpianatra mila fanofanana sy afahana mampitovy lenta ny fampianarana eto Madagasikara ho ny IFEM na ny Institut de formation des enseignants de Madagascar. Izany natao mba natritra ny fikaroana tao anatin'ny telo taona ka mila ezaka lehibe afahana manatsara ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara. Gaëtan Andriatsilafo. Mbola maro ny olana sedraina amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika. Isan'izany ny fotodrafitrasa, ny falaviran'ny toerana misy ny sekoly, ny tsy fampiny ny traikefan'ireo mpampianatra sasany, ary indrindra ny kalitaon'ny fampianarana. Nisy araka izany ny fanadihadiana nataon'ny IFM na ny Institut de formation des enseignants Madagascar nandritra ny 3 taona ahafahana mijery vahaolana maharitra mahakasika ny fanabeazana. Maro amin'ireo mpampianatra raha ny fanazavana no tsy nandalo fiofanana akory fa avy hatrany dia nampianatra. Maro dia maro ireo olona misehatra ato anatin'ny fanabeazana na amin'ny sekoly mpanjakana izany na amin'ny sekoly tsy miankina no tsy nandalo an'izany centre de formation zany, fa rehefa nahazo ny diplôme akademika BBC na ny baka dia ny fiarahamonina mihitsy nangataka aminy hoe ao mba karakarao ireto zaza madinika an-tanàna reto dia nafoiny ny fianarana, tsy afaka nandalo université intsony izy fa tonga dia nandray an'izay asany izay. Nefa raha ny rariny sy itsiny alohan'ny raha ny tena ho amin'ny firenena nivelany efa mandroso any tsy misy misehatra ao anatin'ny fanabeazana izany raha tsy mivoaka vao amin'ny école de formation. Ilaina manoloan'izany ny fampiofanana ireo mpampianatra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny fampiofanana ireo mpampiofana azy ireo. Omaly, nisy ny fampivondronana ireo mpampiofana avy amin'ny lafivaliny nosy, ahafahana mampitomby ny fomba fijery sy ny fomba fiasa, ahafahana manome fampianarana mitovy lenta ireo zaza malagasy manerana ny nosy. Tanjona ny ampiakatra ambony ny amari-pahaizana. Zavatra itovizan'zareo dia samy manana izay fomba fijery zao hoe ahoana ny fomba atao ahafahana mapakatra ny lenta amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Satria mahatsapa izy ireo, mahatsapa izahay fa ambany dia ambany ny lenta amin'ny fanabeazana dia tsara ifanomezan-tanana mapakatra azy. Vahaolana naroso ahafahana manamafy ny traike fananan'ireo mpampianatra ny fampiofanana ireo mpampiofana ka izy ireo no aparitaka manerana ny nosy. Tanjona ny anomezana kalitao tsara ny fanabeazana ho an'ny zaza malagasy rehetra araky ny velirano nataon'ny filohan'ny repoblika. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra avy eo anivo ny ministerany fiarovam-pirenena tany amin'ny faritra atsimony nosy no nanamafisana fa tsy maintsy jerena akaiky ny lafin'ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra. Antony lametrahan'ireo fiarovam-pirenena maro izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanitsina ny rafitra eo anivo ny tafika malagasy. Nila Ranefson. Ny toy tany amin'ny faritra atsimony nosy ny fitsidiam-pasitra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena mba hijerena ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy ny filamenana any an-toerana sady nanolotra ny lehibe ny tafika sy ny komandiny farim-piarovana amin'ny fomba ofisialy ho fanatsarana ny fanatanterahana ny iraka amin'ny fitandronan'ny fampandriam-pahalemana mba hifandraika kosa amin'ny zava-misy any an-toerana no antony nametrahana izany. Satria tokoa misy ny fiaraha-miasa akaiky ny délégué militaire régional izay efa resahana ombianombiany miaraka amin'ny gouverneur paritra sy ny indrindrandrindra préfet de région izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny filaminana ny OMC aty amin'ny faritra. Hitanao reo fa zany resaka fandriam-pahalemana zany dia tsy vitan'olon-drery fa ro rasa mangaiky ny firenena, resaka rasa mangaiky amin'ny faritra rehetra dia mifanometanana ary mila mifanometanana entina
mametraka sy maparitra n'izany fandriam-pahalemana zany ary ny mahafinaritra indrindrandrindra moa eto amin'ity faritra ty dia ny fiaraha-mientan'ireo tompona andraikitra rehetra. Nambarana nandritra ny fidinana ifotony izay nataony fa manana andraikitra amin'ny fampandrinany fahalemana avokoa ny olona rehetra, indrindra ireo tompona andraiki-panjakana rehetra any amin'ny faritra. Ka isy ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ireo tompona andraikitra isan-tokony. Maro mitokantrano no mivelona amin'ny fiompiana-gana ao amin'ny commune Ambohidrafy. Tombony ho azy ireo ny fisian'ny rano amin'ny fotoana rehetra any an-toerany. Manaparitaka ny entana rehetra ny koa izy ireo any amin'ny faritra maro samihafa. Anisany afaka mampidi-bola ho an'ny fianakaviana maro izany fiompiana-gana izany araka ny fanadihadiana natao. Ny safidy eto amin'ity renirano ity soloniana no miompy gana. Eto no hitany fa malaky mampitombo azy ireo. Malany katsaka 5 kilao isan'andro amin'ireo gana 270 izy raha ny fomba fiompiana ataony. Efa izy manomboka le mbola kely voakotsika amin'ny akoho iny karakaraina izy le mbola kely. Parapalehibe po zany eo amin'ny 5 volana izy ny raha misakafo tsara dia manatody aingana. Le rano mihitsy satria tsy mety izy rehefa tsisy rano. Papanay koa moa efa niompy anazy mbola kely dia noho nijanona nianatra dia mba nandimby anazy. Raha mbola le kely iny izy dia omena demarage. Omena demarage izy mba harorokaingana. Dia rehefa eo amin'ny fiano volana izy na telo dia efa ampianarina mihinana katsaka vaventy. Izy mila rano izy fa rehefa ohatsy hoe betsaka loatra izy eo an-tanàna ka tsy mahazo rano dia lasa kely. Tsy maniry le volony iny mantsy. Manomboka amin'ny 7 maraina isoloniana miandry reto gana ireto hatramin'ny hariva mandrapahamaty masoandro. Mandany fotoana ny fiambesana azy ireo mba tsy hihinana ny fambolem-ponina manodidina. Le mifamaly tsy mety satria samy mpamboly, samy mpiompy dia le mifamaly tsy mety. Zay na ny andrasana le izy na amin'ny fotoana pariva ny andro mihitsy zany. Tsy hoe manao kilalao zany izy nefa fivelomana. Mandany fotoana pariva ny andro ohatr'izay. Betsaka ny maso-karena lany, 2 alina ny iray mandrapalehibeny, ny atodiny mba tena atombony. Manatody isaky ny 4 ary 20 amin'ireo no manatody. Isaky ny faran'ny taonany mba mandafo. Satria any mba tsaratsara ny vidiny, tsaratsara vity izy any. 100,000 izy amin'izay, misy ary mahery kely. Araka ny nambarany hatrany, tia nitatra ity fiompiana gana ity izy ary tokony ho jerena ny vidin'ny katsaka eto amintsika satria isan'ny vesatra iray ho azy ny alafo ny sakafon'izy ireo. Any amin'izay commune Ambohidrafy zany satria maro ny vokatra misy any anjato ny gony isan'andro ny leso mivoaka ny tanànan'ny Ambohidrafy anatin'ny commune Fianorivo. Raha tafiditra anatin'izany mamatsy ny renivohitra indrindra ny tsena nosy be amin'izao fotoana izao ny vidin-jesika izay tsy mitsaha miakatra raha ny nambaran'ireo tantsaha. Isan'ny mahavokatra laisoa betsaka ny tanàna Ambohidrafy anatin'ny commune Fianorivo. Anjato ny gony isan'andro ny vokatra miakatra hoy ny tantsaha nanaovana fanadihadiana. Saika matsina ny tsena na nosy be, namotana sy ny manodidina ny vokatra ety. Ity zao tonga dia izy rehetrarehetra ity no alaina. Raha ohatra izy miantoka an'ity dia eo amin'ny arabe eo no alaina amin'ny tompom-pilina dia isan'ireny no defasana azy. Betsaka zany zao ny fambolena miakatra zao fa raha mety no miazo lafolafo izy zany zao fa zao izy be dia be mamokatra fa tsy eto amin'ny ariary mamokatra laisoa. Eo amin'ny karaka ny adivarotra karaka ny tsena ny namotana sy nosopia dia ny 100 fototra ray. Raha tombony ho an'ny mponina ety Ambohidrafy indrindra amin'ity antson'ny tantsaha hoe lemakimaky ity ny fisian'ny rano ahafana manondraka mandavantaona. Mampitaraina azy ireo ny vidin-jesika izay tsy mitsaha miakatra amin'izao fotoana izao. Zezika kisoa dia fangaro zezika onky. Zay misy an'itsy zordire tsy anan'itsy dia ndraindray afangarongarona iny zany karazana composta kely izy. Eo amin'ny 500 isa na 700 isa ny ray sarety. Dia nefa ny ray sarety tonga eto amin'ny arabe eto amin'ny fefilo eto amin'ity route Ambohidrafy ity eo amin'ny 5,3 alina ny ray sarety no izay ny olana. Boko zao zezy bazaha
tena tato anatin'ity saison fambolena ilay soa ity zao a tena tsy latsaky ny 4 ny kilao 303 raha faramora. Nanomboka ny volana martsa ny fambolena n'ilay sorany ao Ambojafy. Afaka 3 volana ny fiakaram-bokatra izay miankina betsaka ny fikarakarana, indrindra ny fampiasana zezika amin'ny ankapobeny. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena, ahena isy asa fampirorona ataon'ny Eta Islamika indray ny Kaboul atao anatin'ny 420 ora manaraka. Nanetra ny rehetra ho mailo i Etats-Unis manoloana izany indrindra ho an'ireo olona ao anatin'ny siarana am-piaramanidina sy ny manodidina azy. Fanadidina eo amin'ny sarany France 24. Mifeny tanàna ny mpampiororo any Kaboul ary manomana asa fampirorona mafimafy kokoa noho ny teo aloha. Fezin'izy ireo ny fifandraisana antarby sy internet amin'izao 2 andro tsy hifarana ny fitaomana olona sy fialan'ny tafika Amerikana any an-toerana izao. Eto amin'ny siarana am-piaramanidina, olona mitampiadina maro manakana ny fifamezivezena. Atreto tsy fantatra ny mety hoendriky ny asa fampirorona kotrehin'ny Eta Islamika. Na izany azy, ambony ny vinavina amin'ny fisian'izany atao anatin'ny 420 ora manaraka, araka ny nambaran'ny filoha Amerikana Joe Biden tamin'ny tambazotra an-tserasera Twitter. Ato amin'ny siarana am-piaramanidina, anarivon'ny olona miandry fandraisana fiaramanidina, ary efa miala tsikelikely ihany koa ireo tafika amin'ny firenena samihafa. Ho an'ny Royaume-Uni, androany no mampodiny miaramila ny fanjakana, raha amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana aogositra izao kosa ny an'ny Amerikana no hialany an-toerana ireo miaramila mahery ny 4,000. Raha ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao, maro ireo sivily te hiala amin'ity firenena ity, saingy tsy afaka miazo ny siarana am-piaramanidina noho ireo sakana maro ataon'ny Eta Islamika. Vaolana rosy ny Frantsa sy Royaume-Uni manoloana izany ny fametrahana zone protégée iarovana ireo sivily ary atao eo ambany fiahin'ny firenena mikambana. Ny fametrahana toerana voary io izay ahafahana mitatitra tsikelikely ireo olona amin'ny alalan'ny fiaramanidina tsy miankina, miazo ireo firenena manodidina ary isan'ny antenaina ampiatrano olona maro amin'izany Qatar. Ahafahana manatanteraka izany mandeha ankehitriny ny fivoriana sy ny fifandraisan-dahatra eo amin'ireo firenendehibe izay antenaina isihevitra iraisana aingana manoloana izao ambana asa fampirorona izao. Alahady ny andro alahady hiditra ao anatin'ny herinandro vaovao tahaka ny mahazatra. Dia misy ny andalan-tsoratra marasina kely ny fampizarantsika mialohan'ny teny sarana hoentsika indray amakivaky an'ity herinandro vaovao ity dia ao amin'ny Matio 5:25 izay manambara hoe ho Jesoa hoe izay rehetra ataonareo amin'ireo rahalahy kely ireo dia ataonareo amiko ihany koa. Dia ny etsika amin'izany zany dia ny fahaizantsika ny fampizara izay kely am-pelantanana ho an'ireo izay tsy manana eo akaikitsika eny anivo ny fiarahamonina sy ny akaikitsika any amin'ny fokotany tsirairay avy ireny. Dia izay ihany koa tompolasy tompom-bavy no entiko manakatara ny fotoana ny fampalalamba-bao samy ho tahin-janahary atsika jiaby ary mirary herinandro sambatra ho atsika rehetrarehetra. Batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.